fa matotsika mbola tafajoro tahaka izao dia mbola nohony amin'ny famindrapony, mbola nohony amin'ilay fitiavana ngeza be nomeny antsika isan'andro ny ahatsika izy nomba antsika izy tena hoe mendrika loatra izy raha mena voninahitra amin'ity fotoana ity dia asandrato ny vavanao hanome voninahitra an' Jesosy raha amin'ny anaranao tena hoe manome voninahitra anao zay amin'ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay Jesosy. Mankasitraka ny amin'ny fitiavana ngeza be izay atolotra ao anay foana, misaotra ny amin'ny fahalebiazanao, ny amin'ny fisianao mihitsy Jesosy hoe amin'ny fiainanay. Fa tena hoe tsy afaka mieritreritra izay hoe ohatry ny ahoana ny fiainanay raha tsy niaraka taminao. Mendrika ny dera ianao mendrika ny laza ianao, anao ny fankasitrahana, anao ny haja Jesosy androany. Atolotra ianao amin'ny fonay manontolo zany Andriamanitra. Alleluia. Mendrika ny dera sy ny haja, asandratra ny tanàna eo anao, mba ho voninahitra. Mendrika ny dera sy ny haja, asandratra ny tanàna eo anao, mba ho voninahitra. Ndao averintsika izany mendrika ny dera sy ny haja, ndao asandratsika ny amin'ny tanatsika fa izy any mendrika io dera isika. Alleluia. Mba ho voninahitra, mendrika ny dera sy ny haja, asandratra eo anao, asandratra ny tanàna eo anao, mba ho voninahitra. Fatsary anao, mahagatsary anao, tsisy mitovy aminy
zavatra mety hoe nandrasana mbola tena hoe tsy mitateranao dia anome voninahitra anao foana izay hideranao foana izay satria tany enao no mendrika an'izany Jesosy ary tena hoe matoa izahay mbola tafajoro tahaka an'izao Jesosy tena mbola nohony amin'ny fahasoavanao tena hoe enao no mbola matoa izao anay enao mbola tena hoe tsy haiko Jesosy fa tena hoe tsy ampy ny teny Jesosy tsy ampy ny teny Jesosy ankasitrahanay anao satria tsara loatra ianao eo amin'ny fiainanay maminay loatra ianao Jesosy matoa izahay mbola tena hoe velonayna dia mbola nohony amin'ny fahasoavanao matoa tongotray ity mbola afaka mandeha makaty Jesosy aty amin'ny fanatrehanao tena mbola nohony amin'ny fahasoavanao aleloia tena hoe misaotra Jesosy fa mbola ny amin'ny fahasoavanao mbola mampisoro anay tahaka an'izao mankasitraka Jesosy misaotra ny amin'ny fahasoavanao misaotra Jesosy mankasitraka tompo misaotra ny amin'ny fisianao amin'ny fiainanay aleluia aleluia misaotra Jesosy
tena noho ny amin'ny fahasoavana matotsika mbola tafijoro Jesosy mbola noho ny amin'ny fahasoavana matoa mbola manana ny zavatra eo am-pelantanantsika tsika androany tsisy avy amintsika fa mbola noho ny amin'ny fahasoavana halleluia fa fahasoavana halleluia tsisy avy aminay Tompo fa fahasoavana tsisy avy aminay halleluia Tompo fa fahasoavana halleluia halleluia dia zao Jesosy araka ny teninao teny soratany salamo dia hoe ianao no aram-batonay ianao no batery fiarovana ho anay ianao ny famonjena ho anay ianao ny fialofana ho anay tena hoe misaotra Jesosy ny amin'ny fisinao tena hoe aoka Jesosy tena hoe ho reconnaissant envers anao zay amin'izany hoe eo foana ka ianao anay halleluia tena mankasitraka Jesosy mampatsiahy anay an'izany teny izany foana Jesosy misaotra Jesosy arambatoko ianao rerakiny miady ao miazonay ny tananao mampatsiahy ahy fa eo fono ianao dao iraitsika amin'ny fotsiny zany arambatoko Bye.
Le fitiavana marina, le fitiavana tena tsy miandry tambiny. Ny olona Jesosy mety hoe mandalo fotsiny, mety miovy reny olona reny Jesosy fa ianao rery ihany, ny anaranao Jesosy Kristy rery ihany tsy miova mandrakizay. Aleluia. Dia apetraka fenao aminao Jesosy satria ao aminao misy ny zavatra rehetra. Ao
aminao misy fahatsarana rehetra. Halleluja. Dia aminao zahay Jesosy. Naiza le anay Jesosy dia hiaraka aminao foana zahay mandrakizay Jesosy. Naiza le anao naotsiky natoma atoky
Halleluja, ho an'i Jesosy rehetra ny voninahitra. Tovy mafy ny tiako ao an' Jesosy dia mahazo toerana tompoko azafady andaontsika merina ny voninahitra any an' Jesosy any amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Voninahitra ao an' Jesosy somary fitipitinika ilay izy somary lavalava sy betsabetsaka nanomboka tamin'izaho mbola kely teo amin'ny classe de 7e nanala CEP 6e dia nisy mpiara-mianatra moa zany a somary ohatran'ny hoe nananana fialonana dia ohatran'ny hoe nindrana kahie tamiko izy dia io kahie io a histoire géographie le tena lesona tena mila ianarana mihitsy. Dia efa kaikaiky moa zany ny examen efa ray volana sy tapany tsy ahatongavana vao nanomboka nanao vérification an-kahie ako mamanay dia ny fitaovam-pianarako moa zany lesona rehetrarehetra mikorotana ambony ambany satria any amin'ilay ankizy ny kahie ako dia any amin'ny matiara hafa any ny asiana matiara hafa dia mikorotana ary ohatra zany raha tena ataoko tokony tsy afaka dia nandritra ny ray volana sy tapany tsy ahatongavany examen nianatra nindrana kahie tany amin'ny ankizy dia nianatra dia sady mandika lesona dia isaorana moa ny tompo fa mamanay moa zany efa mpanompon'Andriamanitra ihany dia nety mamanay manatrika asa fampiarezana foana isaka ny larobia hariva dia mivavaka dia ina nangatanao amin'i Jesosy dia mba ho afaka CEP 6e dia ohatr'izay foana ny angatana amin'i Jesosy zany dia voninahitra ao n'Andriamanitra fa afaka soma tsara tamin'izay dia niakatra teo amin'ny fahatanoranana indray eo amin'ilay resaka fitiavana vady dia isaorana moa ny tompo fa nifanerasera amintsika kokoa zany a olona mpanompon'Andriamanitra daholo dia le mifampizara sy ny sisa sy sisa dia rehefa le mifampiresaka ireny ny ray aman-dreny sy ny mpiara-mivavaka aminazy dia mifampitantara eo zareo dia miteny izy tena tsara ki Jesosy tena le votoatin-dresaka ry zareo aloha zany tsy dia fantatro satria tamin'izany mbola tena tsara Jesosy tena tsara Jesosy dia eo ianao dia ohatrany tonga izany ohatrany ahoana ary zany Jesosy tsara zany dia avy eo amin'izay dia nandeha ny fotoana dia mifampizara zany izay sy ny namako samy zanaka mpanompon'Andriamanitra izay dia ny anahy ny vady nangatako tamin'i Jesosy a nisoratako taratasy mihitsy n'ilay izy tena tsy pris-en en détail dia nomeny Jesosy anahy dia izy komanda Jesosy ny anahy Jesosy tsy soratako fa ny anahy tononiko vava fotsiny dia niteneniko ny taona teneniko ny halavany teneniko ny fotsiny zao fotsiny dia mazava ho azy hoe matahotra an'Andriamanitra fa dia voninahitra an'Andriamanitra fa nomeny Jesosy an'ilay vady ahako ny a dia mbola misy tao anatin'ny tokantrano indray dia zanako moa zany roa vavikely a dia lahy ny farany dia mbona angetaeta lahy kely zany izay re mianakavy kely tao an-trano hoe ndao rangatsika hangataka lahy kely amin'i Jesosy dia bevoka ako tamin'izay dia ny anahy zany nofinoko hoe Jesosy zany a mahay manamboatra ny ao anatin'ny kibosika mandritra ilay trimestre voalohany iny amin'iny zany a no mamboarina daholo ny tova rehetrarehetra amin'iny zany ny Andriamanitra manamboatra ny hoe mety ho laty mety dia tao anatin'izay trimestre voalohany izay ako no nangataka tamin'i Jesosy dia samy miara-mivavaka eo izay mianakavy kely hoe Jesosy io mbo mangataka petit garçon kely izay dia mivavaka eo ilay zanako mbo mangataka petit garçon dia tonga ny fotoana niterahana lahy kely voninahitra ho an'i Jesosy dia farany tsy farany moa zany mbola misy foana no andro aza elo ny androany
dia amin'izao zao a ny tokantranoko a mandalo ady mandalo sedra dia isaorako an' Jesosy satria tao anatin'izay sedra izay a no nafahako nitodika taminy. Nandritra izay fotoana nanambadiako izay a tsy haiko hoe mety hoe niadana mpanambadiana angambany dia variana teny dia tonga amin'izay ilay fotoana lehibe dia eo ampanaovana raharaha eo ahakony dia sady manao raharaha akony tena henoko mihitsy misy fanahy roa miteny hoe ianao koa ve hatrizay ianao tsy mivavaka izany zao ianao efa tojolana sy anina vao mandeha mitoditodika amin'Andriamanitra io tsy aloha makamaka sisisiny ihany dia miandriandry izay vahaolana tonga eo dia misy feo anankiray tena miteny hoe Iasina tena za mihitsy no nitondra anao teo amin'ity olana ity a mba hahafahanao hitodika aty amiko dia tena oziza hoe tena nahery be aho tamin'izay sady tena teo zany nahatsapako hoe le fanontaniana tamin'izay fotoana le tambola kely le hoe mba ohatrany ahoana ary zany Jesosy tsara zany tsy le olana nafalana tsy le sera sanatria zany tsika ao anatin'ny ady sy ny olana matsiaro mijaly fa ny anahy zany a tena isaorako an' Jesosy fa tsapako tao anatin'izay fotoana izay hoe tena tsapako dia voninahitra ho an' Jesosy izay. Alleluia. Mba tsika tiaka mafan' Jesosy a dia eo ampitoerana eo tsika aloha andao hisaotra an' Jesosy ny amin'ny témoignage-ny ranabavy teo a akapio masinao raha sitraka ao dia hisory an' Jesosy fa hitan' Jesosy ny atsipry amin'ny fiainanao tena sokafo ny vavanao dia hisory an' Jesosy indraindray tsika rehefa ao anaty filaminana dia lasa manadino an'Andriamanitra fa andao hifona amin'i Jesosy dia andao hisotra fa mamela olana hitranga Jesosy mba hitodia antsika amin'i Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa hitanao ny atsipry amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa hatramin'ny fotoana kely indrindra dia misisika ianao mba hiranay aminao. Misaotra Jesosy fa tsy avelanao very izay fa tianao izay iraikitra aminao hatramin'ny farany. Mankasitraka Jesosy amen. Témoignage manaraka ho arahantsika amin'ny vidéo. Tain'i Jesosy daholo tompoko vavenina ezahako afoezina fa manjary lavabe misy taona ako mitady asa dia tanatina fotoana maromaro mihitsy ako tsy niafa dia niheverina fa hoe tsy mahita asa mihitsy tena diso satria nahita Tain'i Jesosy daholo tompoko vavenina ezahako afoezina fa manjary lavabe misy taona ako mitady asa dia tanatina fotoana maromaro mihitsy ako tsy niafa dia niheverina fa hoe tsy mahita asa mihitsy tena diso satria nahita asa foana ako fa za mihitsy no mifidy asa be rehefa hitako hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na misy zavatra hafa ao amin'ilay izy dia tsy miditra mihitsy aho na hoe rehefa tafiditra amin'ilay asa ako dia miala ako dia izay foana no nataoko dia avy eo nisy fotoana ohatran'ny tonga saina iza tamin'i Jesosy hoe izaho Jesosy tsy hiady ao amin'ny tenako intsony fa apetrako ampelantananao dia izay hitondranao anahy iny fotsiny dia nisy fotoana ako tamin'izay ohatran'ny hoe sendra mi-connecte fotsiny sur Facebook dia misy offre d'emploi ohatran'ny hoe sendra hitako nandalo tao amin'ny fil d'actualité asa tsy haiko ilay izy mbola tsy nanako expérience mihitsy dia ohatran'ny hoe tsy haiko izay nahaliana anahy tamin'ilay izy tao fa nijerijereko tao ilay izy dia avy eo moa nandeha fotoana dia lasa dia tsy tadidiko intsony ilay izy nefa nisy date limite hoe hatramin'izao ihany no afaka mipostuler dia avy eo vita moa izany dia passé ilay date limite dia tsy afaka manao ninona intsony aho izany raha ny tokony ho izy dia avy eo ohatran'ny nanao Facebook indray dia scroll dia sendra mbola izy ohatran'ny hoe mbola miverina hitako indray ilay offre nahavariana fa lasa nitatra ilay fotoana ahafahana postuler amin'ilay izy raha tokony efa clôturé dia nisy feo henoko tany anatiko tany hoe ataovy io asa io fa aza maniraka anao manao an'io asa io dia mbola tsy nirarahiko ihany ilay izy dia nandeha fotoana dia efa tonga indray ilay date limite ohatran'ny hoe niampitsiny iny
dia ny alina n'iny no tsy dia mahita tory fa nisy feo henoko be avy tany anaty tany hoe io asa io ataovy. Dia tonga ny apitsin'iny dia nataoko ilay izy na postule tany candidature en ligne ilay izy, nisy test natao en ligne sy ny sisa. Dia zoma io andro nanaovako dépôt ana dossier io. Dia zoma hariva moa zanaka tany amin'ny hvkl tany an-trampokon'olona. Dia za tsy nieritreritra hoe mbola hijery ny résultat na ohatr'izany fa teny an-dalana andeha hody any raha avy tany an-trampokon'olona sendra connecta no nahita hoe efa namaly mail les société hoe mety ny testanao fa manao entretien aty ianao dia manao test hafa indray amin'ny latsinainy. Dia ok ary izany Jesosy fa izay izany. Dia zavatra niteneko tamin'i Jesosy tamin'izay dia hoe raha ohatra hoe ka tena avy aminao anahy io asa io Jesosy dia ataovy accepté ny dossier-ko hoe mety izany zavatra rehetra nataoko. Fa raha ohatra kosa hoe ka tsy avy aminao dia tonga dia ataovy tsy voalainy mihitsy satria manjary miasa saina be aho hoe ianao ave sa tsy ianao. Dia avy eo tonga latsinainy nanao test sy entretien. Latsinainy amin'ny 1:30 efa mahazo mail indray hoe mety ny entretien-nao sy ny testanao fa voalay ianao. Dia manomboka manao formation professionnelle momba an'ilay asa amin'izay izany. Dia nangataka confirmation tamin'i Jesosy farany moa izany talohan'ny tena nidirana hoe tena izay izany sitraponao Jesosy dia nahazo confirmation hoe oui avy amiko io fa ataovy. Dia marihako fa raha za sy ny herin'ny tenako dia tena tsy ninina haiko mihitsy satria zava-baovao be tampoka ilay izy. Nandritrana fotoana maromaro teny mambolana teo amin'ny 7 mois teo nanao formation. Dia tena hoe Jesosy ny assuré ny rehetrarehetra. Marina be ilay hoe efa izy maniraka dia izy miantoka. Dia vita hatramin'ny farany ilay formation nisy zavatra be dia be tena hoe nataon'i Jesosy tao anatin'ilay izy tao tsisy tena hoe nitahian'Andriamanitra ny ankohonako tekitenenina zandriny efa mamanay. Tena voatà be zareo, tena nampiasain'i Jesosy zareo, nataon'i Jesosy fitaovana nikarakarana anazy. Raha fitiana ilay izy olona naniry asa nandritra ny fotoana marobe fa tao amin'ny sitrapony depuis 2012 nita-accéléren'Andriamanitra na raha ohatra hoe afaka fitiana hoe niraty-rapen'Andriamanitra ilay fotoana nangatan'andro sy ilay nitedavana izay nilaina fa Andriamanitra ny accéléré ny démarche rehetrarehetra dia izao ilay olona lasa any ivelany lasa ny asa. Tao anaty formation dia Andriamanitra napahita fity tao anaty entretien dia Andriamanitra nanao ny zavatra rehetrarehetra tehaka mahafoan'i Jesosy tsika témoignage farany. Fiadanan'ny tompotompoka voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ahafahako mijoro eto androany. Témoignageko androany sady fampahirezana kely ho antsika rehetra. Ilay izy resaka toe-po, tsika mianatra sekoly ny toe-po eto isan'andro isaky misy taona eto. Dia ny anankiray fankatoavana. Tamin'ny herintaona za isan-taona mametraka résolution foana amin'ny fiainako miaraka amin'i Jesosy hoe Jesosy ty taona ty taonan'izao ty iarahako aminao. Dia tamin'ny herintaona nataoko hoe 2023 Jesosy taona mifankatoavako anao. Dia nandeha ny taona 2023 nandeha dia nisy zavatra be dia be tena hoe mbola nila namboarina taty amina. Dia rehefa mois de novembre mbola mivavaka Jesosy tena mbola ohatrany tsy nankatoa mihitsy teto nisy zavatra be dia be tsy nankatoavako anao. Dia rehefa mivavaka Jesosy ahoana indray zany 2024 dia mbola naveriny Jesosy indray mbola fankatoavana ihany ny 2024 dia ok dia nisoratako ilay izy ok 2024 zany taona fankatoavana ho anahy manokana. Dia nisy zavatra nefa antsika moa zany voasehatra foana. Dia tamin'ny herintaona amin'izay neninay somary mois d'octobre teo somary nararary nitarena foana izy hoe misy zavatra marary izy aty anatiko aty fa izy tsy marary sabonany amin'ny hopitaly na marary eo am-pandriana fa izy mahavita manao ny zavatra rehetra metsena rehetrarehetra miresaka sy ny sisa ohatrany hoe tsy marary izy zany raha jereny ety ivelany. Dia tamin'ny satria zava-topoko nandingana kely izay zany tao an-trano depuis tany amin'ny 10 taona mahery lasa tany neninay rery foana no nitaiza nanabeanay rehetrarehetra satria dadanay tsy teo tsy niaraka taminay
no ny antony manokana dia somary akaiky nenay zany akaiky mifonay 4 minada dia sady dady izy neny dia tena hoe mamy be ho an'izay manana reny rehetrarehetra tena hoe izy ny teo izy ny ray aman-dreny izy no fitarainana fiangotiana rehetrarehetra dia tamin'ny heritaona amin'izay izy nile nanomboka ny tena rary dia za zany mivavaka tamin'i Jesosy foana Jesosy zaho manaiky zavatra rehetra fa nisy zavatra nangatahako tamin'i Jesosy raha mety Jesosy mba io neny io mba hatsanony aloha fa mbola tena amin'ny fotoana ilaiko aneninay be mihitsiny zao dia zay foana tao anaty-tonom-bavako dia tsy fantatro fa tamin'ny mois de décembre teo misy mpanompon'Andriamanitra vehivavy izay maty ny vadiny tamin'ny 2020 dia nangina izy nisy taona tena hoe nangina ozy izy dia nanomboka tamin'ny décembre izy namoaka vidéo sur YouTube fampaherezana ho an'ny ny olona izay mety hoe mandao vady na zanaka na olona akaiky sy ohatr'izany dia tsy fantatro satria za manokana tsy mbola nisy hoe tena olona proche be anahy zany hoe nalain'i Jesosy na maty dia tamin'ny décembre nefany nataon'i Jesosy nandalo teo alohako foana io rehefa mijery manokatra YouTube dia gaga be ataoko inona moa ity Jesosy zany olona tsisy olona marary hoe atahorana ho faty satria mamanay tena mbola tanora be dia nenoko ihany le izy dia nenoko le izy dia fangama le izy nenoko tamin'ny décembre dia mois de janvier amin'izay tamin'ny 12 janvier dia zandrinay vavy zany taty Antananarivo dia niantso anahy izy hoe zaho ozy izy tsy haiko hoe fahitana ve ozy izy sa ahoana fa manofy aho ozy izy tamin'ny larobialina hoe maty mamy dia za zany nome hoe non tsy possible zany hoa fa mamy olona mbola tanora atsika hoe mitsabo hoe tena ozy izy aho hoe tena ataoko Jesosy izay farany haiko hijanona mamy eto izay nitata anatin'ny saiko dia miteny azandrinay dia zaho izy 3 jours tsy nahita tory mihitsiny fa ohatrany hoe tsy zakako izany le izy dia ndao atsika hivavaka foana fa tsy manino izany tsy mbola maharitra ela be mama ho zany nitata tsy haiko zoma alina io dia niala an'iny zany izay hoe Jesosy mbola midongy kely ihany aho hoe zalaina zany hoa izy Jesosy dia nisy taona zany bitsika amiko fanahy masina hoe ohatrany hoe apanike fanahy masina hoe aiza ho aiza ianao le akato dia ozy izy afara mantsy an'i Jesosy hoe Jesosy zaho arany tsy manina ho alaivo ary mama rehefa zay tianao fa fotsiny angatahako Jesosy rehefa sur 100% ianao Jesosy fa hoe any aminao no andehanana dia alaivo izy fa afonay hoe tsika zao ampanao an'izao mama zao be dia be projet dia avy eo 13 janvier andro sabotsy hariva tamin'ny 5 sasany teo ngamba niantso le zandrinay lahy hoe aniditra hopitaly mama ozy izy zao fa torana tsy mahatsiaro teny dia za mbola tsy tena taitra fa ozy hoe hivavaka fotsiny aho zany dia zay tsisy azoko atao moa zay any alavitra be any dia après 30 minutes an'iny zay zokinay vavy moa niaraka foana tamin'io fotoana io dia 30 minutes après an'iny verina niantso zandrinay lahy kely nikikika be zay tiana maty mama ozy izy dia ohatrany hoe 5 minutes aloha ohatrany hoe tsy tonga saina teo dia avy eo dia misaotra Jesosy zay hoe misaotra fotsiny tomany ianao maha-olombelona manofa anao ny latsaka fa tena hoe tonga dia ampatsiahivin'Andriamanitra anao hoe tiana zay le fankatoavana ankatoa ianao sa tsy ankatoa fotsiny dia zay satria io dia nisy fotoana moa zany nandeha teo fotoana hoe mbola mivavaka kely ihany hoe Jesosy mbola hainao manangana an'io hoe mbola ohatr'izany satria hoe mbola mafana hono izy ohatr'izany dia nefa hoe tena henoko hoe sedrain Jesosy le hoe ianao mankatoa fotsiny ohatrany hoe naverin'Andriamanitra tamiko ny tantarany Abrahama hoe nisy olona tena tiany be tena hoe mamy nangatahany tamin'Andriamanitra hatramin'ny fotoana ela ny zanany Isaka zanany dia nefa niny le tiany indrindra nalain'i Jesosy nangatahan'Andriamanitra taminy dia nankatoa fotsiny izy dia zavatra foana nampatsiavin'i Jesosy anao hitanao hoe nitimy be iny fa nalainy dia nafony ny anazy moa naveriny Isaka fa nenay nalain'i Jesosy fa deraina foana izy ao anatin'izany dia zavatra ny anarako azy dia tiako zarainao anatin'ilay izy hoe indraindray tsika mangataka zavatra mety hoe misy manao témoignage dia hoe misy marary dia sitrana aleloia dia rainy Jesosy ny amin'izany fa misy fotoana koa Jesosy ny
manome tsia atsika dia ao anatin'ny valim-bavaka nisy fotoana nizaran'izay zavatra izay hoe tsy mila manaiky ny tsia an'Andriamanitra dia ohatrany hoe tamin'izay fotoana izay mihitsy nampianarin' Jesosy hoe ianao ilay miteny mihitsiny mila sedraika ianao hoe manaiky an'ilay zavatra ve ianao dia ny anankiray ilay fankatoavana dia hoe ianao tsika miteny foana hoe misaoka amin'ny zavatra rehetra dia ao anatin'ilay preuve na toe-javatra misehotra izay hoe mahay misaotra tsika sa hoe lasa teny mampahery ny hafa fotsiny tsika misaotra raha lahy misaotra raha vavy amin'ny zavatra rehetra fa amin'ny fotoantsika sedrain'Andriamanitra amin'ilay izy dia takian' Jesosy izay toe-po izay hoe misaora mihitsiny amin'ny zavatra situation lalovanao io dia misy irany botikely izay hoy izany tamin'ny fotoana io tsy haiko fa nanomboka samedi maraina izy dia tiako be mihitsy ilay hoe izay miandry anao iny dia hoe tompo mety mifitondranao izy dia tsy haiko fa ohatrany hoe verina foana dia tamin'ny fotoana hoe maty amin'izay mama satria izay tena hoe samedi izy maty latsinainy alina izay vao afaka tonga teto dia tena hoe iniry foana dia lasa tena hoe ozy izay Jesosy tena tsara ianao satria raha ny heriko za tena ny teny an' Jesosy hoe Jesosy raha maty io mamy io za malemy zaho tsy tafitsangana ntsony zaho tsy te hiaina ntsony izany mihitsy nataoko satria tiako loatra iny olona iny Jesosy fa nefa hitanareo zao hoe matanjaka aina tsy ny heriko ilay izy fa tena hoe herin'i Jesosy miasa dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery anto asaiko ianao hitsangana andaontsika hiara hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fitantanany atsika tsirairay avy fa tena tsara loatra Jesosy misaotra an' Jesosy fa mandefa teny foana izy misintona atsika hankatoa azy misintona atsika tsy hoe ho amin'ny sitrapontsika fa misintona atsika ho amin'ny sitrapony dia asandrato ny tananao dia ndaontsika hiteny an' Jesosy hoe Jesosy misaotra anao zay fa tianao loatra izay Jesosy tianao zay ho zaza-pakatoa tianao zay Jesosy anana ny toe-ponao mankatoa an'Andriamanitra tsy hoe amin'ny mora tsy hoe amin'ny mety aminay fa amin'ny zavatra rehetrarehetra dia takianao zay mba hankatoanao misaotra Jesosy fa sarobidy aminao ny fankatoavanay noho ny fanompona misaotra Jesosy fa ampianarinao zay amin'ny alalan'ny témoignage maro samihafa ny anome zay takianao ny anome zay takianao ary anome zay takianao Jesosy Kristy avy any Nazareto averinay any aminao ny saotra sy ny dera mandrakizay ny amin'izay rehetra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andaontsika hitehaka mafy andraisantsika ny pasteur Atsy. Alléluia. Tehaka mafy ho an'i Jesosy. Vavaksika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay ary mameno voninahitra anao mandrakariva ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny planina izay efa voaomanao aminao ary mino afa planina ho an'ny tsirairay avy izay araky ny teninao fa mitondra fiadanana fa tsy loza. Indraindray mety tsy araky ny sitraponay, indraindray mety tsy araky ny fijerinay fa araky ny fijerinao kosa tompo ary tantaninao hatrany izay ampahirezinao mba hibanjina anao mba hiandeha ao anatin'izany sitraponao zany makasitraka indrindra fa ny planinao ny mbola tsara indrindra dia raha laza ery aja voninahitra dia ho anao rery any ilay Andriamanitra tsy toa ilay velona mandrakizay misaotra Jesosy amen. Tiaka mafipetsika ao an' Jesosy amin'ny fotoana foy mahazo toerana alohan'ny tondran'ny mpanompon'Andriamanitra izay efa hitantsika teo ihany ny teny amin'ity anio arivo ity dia mampaherantsika tsirairay avy hoe ao anatin'io dianao io, ao anatin'io fiarahanao amin'Andriamanitra io, ao anatin'io fandrosoanao miaraka amin'Andriamanitra io na indraindray ary misy ataontsika hoe olana satria tsika mijery azy manao azy olana fa mampianatra antsika Andriamanitra tsy ahita ny olana fa ahita an'Andriamanitra izay mamaha ny olana eo amin'ny fiainantsika tsy maintsy misy farany tsara eo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ao anatin'izay diantsika izay tsika moa tsy mahazo mijanona tsy mahazo mialan-daharana amen dia tsy mora tokoa ny dia ary izay dia izay dia mitaky faharetana na mitaky patience na mitaky inona koa amin'ny teny frantsay moa izy ny tena somary mazava sy misy mahasamihafa azy fa amin'ny teny gasy izy dia hoe faharetana amin'ny lafiny rehetra sy amin'izay dia rehetra amin'izay fiainana rehetra iainana fa amin'ny teny frantsay izy misy ny hoe persévérance arak'ilay hoe persévérer na koa hoe endurance na hoe miendurer persévérance amin'ny fahafahantsika
nomen'Andriamanitra fa fahatsika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mandroso ka na neverintsika raha fa namafy ny sakana na misy ny olana dia amin'ny fotoana lavalava mila manana an'izay persévérance zay tsika, mila manana an'izay endurance zay tsika azafady, endurance. Raha ohatra ianao miazakazaka manao marathon, hitanao ny arrivé marathon 42 km angambany, dia miazakazaka ianao dia zay le hoe miaritra kanefa mandroso foana ary mampahery ny tenanao mba tsy maintsy tonga any amin'ny farany ao anatin'ny fotoana ataoko hoe fotoana voafetra. Fa isika raha miaraka amin'ny Jesosy tsy fantatra zay avian'i Jesosy na rehefa avy eo na pitsy na tsy fantatra, fa mila manana an'izay endurance zay tsika, mila manana an'izay faharetana zay tsika. Ary io faharetana io tahaka ny anohananao, io faharetana io tsy mandeha amin'izao fa noana koa io faharetana io. Noana inona? Noana fampaherezana io. Raha mandeha amin'izao ianao ka tsy misy ny fampaherezana dia mety kivy andalana ihany. Ary izay mahatonga antsika hoe aza mahafoy ny fiaraha-mivavaka satria sakafo ho an'ilay faharetana ao anatintsika mba hahatonga antsika handroso sy hijoro foana amin'izay zavatra iainana. Amen. Izay koa mahatonga antsika hoe mivavaka aza mitsahatra, tsy mitsahatra zany hoe mandroso foana ary mila faharetana koa zany. Dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika hoe mijoro sy manovoery mandroso atsany ary miaritra ao anatin'izay faharetan'izay mba tsy hivaona amin'izay tokony andehanantsika. Ao anatin'izay fotoana ataoko hoe maromaro zay, fotoana maromaro maro ny zavatra nylalovana sy ny sedrany, fa ny zavatra anankiray dia mila manana persévérance, zany hoe tsy mahazo miala ianao. Io indray tsy voafaritry ny fotoana fa ilay finiavanao hifikitra sy hibanjina ny tanjonao, tsy hoe mijery olona fa Jesosy mampianatra antsika. Ny tanjona dia hoe manahaka an' Jesosy, maneho ny toetra an' Jesosy. Ao anatin'izay nefany tsy voafetra hoe tsy maintsy amin'izao na izao fa arakaraky ny irosoantsika tahaka n'ilay ranabavy teo izay nijoro vavolombelona. Amin'ny fotoana anankiray izy mety miteny hoe zao no tiako dia zao no tiako ataon'Andriamanitra, nefa tsy izay, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra niriny, fa Andriamanitra no nanana ny planina tsara, zany hoe tia ny fantoka bebe kokoa amin'Andriamanitra tsika ao anatin'izay azakazaka, ao anatin'izay fiainam-pinoana izay. Dia ireo ilay faharetantsika izay nona mila n'izay tenin'Andriamanitra izay mamahana ny faharetantsika mba ahafahantsika mijoro sy mandroso ary indrindra tsy ho kivy ao anatin'ny azakazaka, tsy ho kivy ao anatin'ny azakazaka. Raha ny zavatra ny lalovanay sy ny ainana atao anatin'izay fotoana izay dia mety kivy andalana sy efa nanipoka raha tsy teny fotsiny aho voninahitr'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana anankiray izay namoy ny zanakay 3 taona nalain'i Jesosy, zavatra tsy azo sainina sady tsy hita hoe ahoana tokoa ny ahafahana miala ao anatin'izay, fa rehefa hoe ndao mandroso, ndao mifikitra noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra, fa miplanin'Andriamanitra dia manana planina izy ho amin'izay fiadanana, dia nafahana namahana an'izay faharetan'izay. Dia voninahitr'Andriamanitra fa mbola retontsika, ary voninahitra ao an'Andriamanitra fa hifikitritsika, ary voninahitra ao an'Andriamanitra fa handeha foantsika, ary mino fa ianao ihany koa dia tsy hiala mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Aza miala fa misy tenin'Andriamanitra mamahana an'izay faharetantsika izay, ampandroso atsika, ampazoto atsika, ampijoro atsika mandrakariva ninonninona lalovana, fa mampianatra atsika hibanjina n'ilay Andriamanitra, hibanjina an' Jesosy tompon'ny finoantsika ary manefy izany eo amin'ny fiainantsika. Halleloia. Ndao tsika hitsangana dia hivavaka tsika. Tompo mankasitraka indrindra ny amin'ny fitondranao hatramin'izay ka hatramin'izao sy no aminao avy rehetra, fa fantatray fa rehefa miteny ianao dia ianao no miantoka. Ampio izay Tompo, anokatra ny momba anay rehetra, asandrato ny vavaka ao.
ampio zay anokatra ny momba anay rehetra mba handeha amin'ny faharetana tokoa, tsy atsapany mety olana sedra misy eo amin'ny fiainana, fa atsapa kosa ny fanatrehanao, atsapa ny fahamarinany teninao, iainy ny teninao zay ahafahanay manovo hery ihany koa, ahafahanay mandroso miaraka aminao mandrakariva. Mankasitraka indrindranao zay, misaotra Jesosy fa ny fitiavanao, ny famindraponao, ny fahatsaranao, ny famirapirantanao, ny fahefanao, izany no atosaka ao aminay tsiray avy, mba ahafahanay tokoa mandroso ampisaharana sy matoky fa ilay Andriamanitra antokana omemboninahitra dia ianao zany Jesosy no iankinanay sy ilainay. Misaotra Jesosy amen. Tiaka mapetsy ao an Jesosy dia ao anatin'izany teny fampahirezan'izany ary mino fa misy teno atsika tsiraray avy ihany koa izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra ho an'izay efa teto tamin'ny herinandro moa dia efa nahita tamin'ny latsinainy talata non azafady talata alarobia dia efa teo ny mpanompon'Andriamanitra zay natsiaro atsika ary maneho an'izay fitiavana atsika izay amin'ny alalany Jesosy Kristy maneho an'ny fitiavana ary manana ny afatra sy manana an'izay teny zay mba amikisana atsika mba atonga atsika anana an'izay hery zay ao anatin'ny azakazaka sy ny faharetana zay are atsika. Tsy nanana an' Jesosy tsika mety hoe afa ny atrehana ny olana, fa ao anatin'ny Jesosy miaraka amin'ny Jesosy tsika afa koa ny atrehana ny olana ary tsy miabandonina zany tsika. Amen. Mandroso foana tsika. Amen. Mijoro foana tsika ary ao anatin'izany no nandefasana Jesosy ny mpanompony hoeto amintsika mba hanitsitsika indray hoe aiza ho aiza ny lalakale, aiza ho aiza indray ny tokony hitoerana sy hiainana raha ohatra ka mandroso miaraka amin'ny Jesosy zany tsika. Ndao raisitsika amitehaka mampeo voninahitran'Andriamanitra. Brother Johannes Schonken izay hitondra ny teny sy hita atsika tsirairay avy ao anatin'ny fitahim-panahy. Tehaka mampetsika ho an'i Jesosy. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. You may sit down. Thank you. Afaka mipetraksika tompoko a misaotratsika. If you don't sit down, your legs will get tired. Mila mipetraka ianao raha tsy zany dia ho reraka. Or you can lay down too. It's okay. Tsy maninona koa ianao na ohatra araka amin'ny tsilailay eo e. Just don't snore in tongues. Fa tsy mahazo miesona fotsiny a. Good to see you. Faly indray mahita anareo tompoko. You know, I was sitting there Tanao and teo ampipetrahana teo a. I asked the Lord, what must I share to you prophetically? Dia nangataka tamin'ny tombo hoe tompo inona no faminanina zay ho zaraiko amin'ireto olona The ireto. Lord opened my eyes Dia sokafan'ny tompo ny masoko and I saw something. dia nahita zavatra. I want everybody to be quiet now. I can't handle all this. Tsika rehetra tompoko mba angina tsara. Hallelujah. Alleluia. This is very important. Tena zava-dehibe ity. You know, there are many admirals, admiral in the Hitan- fleet. Hitanao a, be dia be ny zavatra mety hoe manelingelina. And those who are not experienced, Ary ireo izay tsy manana experience, tsy manana traikefa, they look at the water. dia mijery ny rano izy. But those who are experienced, Fa ireo izay manana ny traikefa kosa, they look at the wind. dia mijery ny rivotra izy. When I came to this meeting long time ago, Raha nanatrika fivoriana taty ako a, fotoana efa ely zay, there was a hunger for God. dia nisy tena hoe hanohanana an'Andriamanitra, etaetan'Andriamanitra, And the wind of God blew. dia nitsoka ny rivotr'Andriamanitra. And tonight I saw Androany hariva dia hitako that many fa maro a are concerned about the water, no tena miasa saina mikasika ny rano, but not about the wind. fa tsy miasa saina mikasika ny rivotra. Before this meeting started,
talohan'ny nanombohan'izao fivorindry zao a Apostle Rodolfo came to me, dia nanatonahako a ny apôstôly rodolfo and I knew dia fantatro hoe the wind is blowing. mitsoka ny rivotra. I knew. Fantatro, I knew. fantatro. He's here. Eto izy. The Holy Spirit is here tonight. Eto ny fanahy masina amin'izao hariva izao. This is not a meeting for lots of talking. Ary ity a tsy fivoriana natao ifampiresadresahana hanaovana teny be dehibe. It's a meeting to put up your sails. Fa fivoriana izay tena hoe anandratanao ny tenanao. To read the wind. Mba amakinao ny rivotra. Allow him to blow on you. Amelanao ny rivotra hitsoka eo aminao. Be refreshed. Mba hatonga anao velombelomina. Be ignited. Mba hatonga anao ampirehetina. Be encouraged. Mba hatonga anao You ampaheretina. see, my friends, the anointing breaks the yoke. Hitanao ry namako a ny ositra dia manapatapaka ny zioka. Not church, Tsy hoe ny fiangonana, not a religion, tsy hoe fombafomba-pivavahana, not smoke, tsy hoe setrosetroka, not all kinds of saints and stuff. tsy hoe karazana It's the anointing. karazana fa ny And only the anointing breaks the ositra yoke. irery ihany no mahatapaka ny zioka. Nothing else. Tsy misy zavatra hafa. You came tonight. Tonga dia eto ianao The amin'ity. Spirit of God let you come here. Ary ny fanan'Andriamanitra no nitondra anao And the reason is to have an encounter with the Holy Ghost. ary ny antony hitondrany anao aty a dia ny atonga anao a iona manokana amin'ny fananana. Something inside of you said, I want to be there. Ary misy zavatra ao anatinao ao a miteny manao hoe te anatika ao a. Some of you walk very far. Ny sasany aminareo reo nandeha tongotra lavitra be. Some of you were very tired after the whole week's work. Sasany aminareo reo a tena reraka be a noho ny amin'ny asa mandrarana andritry ny But herinandro. you said, no, Fa hoy ianao hoe I want to have an encounter with the Holy Ghost. fa izaho kosa dia te hanana fihaonana manokana amin'ny fanahy masina. There are others of yours, others of you just came. Ny sasany kosa tonga izy a tonga fotsiny izy a It's your habit. fahazarana ho azy. You meet your friends here, Mahita ny namanao ianao eto you a sing my songs, you mihira tsaritsika eto a dance a few dances. dia misy di vitsivitsy a It's fine. tsara zany, There's nothing wrong. tsy misy maharatsy an'izany. But this is not why this meeting is here. Fa tsy izay a no antony isiny izao fivoriana izao. My brother in the fire, Lay rahalahako a we tao have amin'ny asa one desire. tao anatin'ny fiasan'ny afin'Andriamanitra To dia see manana the people of God being ignited again. eta tokana dia ny atonga ny vahoakan'Andriamanitra ho aretareta ny fanahy. We want to see revival in Madagascar, Te ahita fifoazam-panatsika eto Madagasikara. in Mauritius, reunion. Any réunion, la réunion, Comoros, Any Seychelles, any Seychelles, Africa, any Afrique, France, any Morocco, any Maroc, Algeria. any Algérie. My goodness, we want to take the whole world. Endry havana titsika ho raisina ho an'Andriamanitra zao tontolo zao. We are not here just to say hi. Tsy hoe ny antony isitsika eto dia mba hifampiresadika fotsiny manahoana. This is not a Facebook experience. Ary tsy hoe expérience ao amin'ny Facebook akory ny atao eto. Oh, that was cute. Mahafinaritra iny a. No, Tsia, I don't want to be cute. zako tsy te hoe ho I mahafinaritra. want to be relevant in my context where God is sending me. Zako kosa dia te hisongadina ao amin'ny fenitra misy any amin'izay toerana aniran'Andriamanitra. And so do you. Dia ohatran'izany koa And ianao. so do Dia you. ohatran'izany koa You ianao. want to take this anointing Tiana hoentina izao and ositra you want to izao. take it to your school, Tiana hoentina any ampianaranao, to your job, any ampiasana, to wherever you go. na iza toerana This is aleanao. not a one moment every week experience. Tsy hoe fotoana anankiray atsapanao anananao traikefany amin'ny zavatra anankiray ao isan-kerinandro. Here we get fuel. Fa etontsika dia fenona essence. Here we get fire. Etontsika dia mandray ny afin'Andriamanitra. Here we get our go. Ary eto isika no mila mandray an'ilay hoe mila mandeha We isika. can never be the same again. Ary tsy hitovy amin'ny taloha intsony isika. Because God Satria is Andriamanitra going to baptize many of you in fire. dia
maro amintsika nataon'andriamanitra batisany ny hafa. There's a new season coming. Misy faninandro vaovao a There's a new dispensation. misy fanomezana vaovao, There's a new time. misy fotoana It's vaovao. the time of fire. Dia ny fotoana ny afin'andriamanitra. Say fire! Tenena manao hoe afin'andriamanitra. No, 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 no. Ah, You're not whispering to your baby. ianao kory tsy mibitsibitsika amin'ny zanakao. Do, fire. Afo. I'm going to say, remember this week, Hoteneniko le izy. I told you about the holy shout. You remember? Tadinareo ngamba ny fa nampianatra mikasika le hoe ika masina. was there? Tamin'ty isa nanatrika tao. Then I'm going to tell you. Raha farasahako anareo le izy. I went to America to a service. Nandeha tany Amerika tao anaty fivoriana ray. The greatest prophet in America's name is Dr. Bill Hammond. Dr. Bill Hammond ny anaran'ilay evangelistra lehibe any Amerika And zay. he taught us. Dia nampianariny izahay. He said it's the time of the holy shout. Zao ny teneny hoe fotoana ny hika masina zao izy. And there are many scriptures in the Bible called to shout to the Lord, shout in joy, you know. Maro be mihitsy ny sotra masina miteny manao hoe manaova hika ho an'i Jehova, mihika ho an'i Jehova, mihika ho an'Andriamanitra. So he said, stop. Dia hozy izy manao hoe janona aloha, All rise up. tsangana daholo tsika rehetra. And now Dia zao you're going to shout from your soul all the way to the heavenlies. dia manaovy ianao hika avy aty afaratin'ny lalin'ny fonao aty ka tena ataonao mafy be zany. Now what's that? Inona Let me koa explain. dia In the old days when they went to war, they stormed them. tamin'ny andro fahiny rehefa mandeha miady ny olona dia manao hika be. If you run away, you know, that's when you attack. Dia raha vao mandositra ianao dia ianao zany no ataken'ny olona. When you run away, you go, ow, ow, ow. Raha vao mandositra ianao dia ianao zany le manao hoe au au au. Hallelujah. Alleluia. So the Vikings, Dia ny vikinsa they were famous for this. dia tena piady tena malaza. They had big boats, Mandeha amin'ny sambo ngeza And they rode. dia avy eo voizina and they went to other countries dia lasa izy makany amin'ny firenena ray hafa to conquer it. mba hambaba ny firenena io. And they will get the craziest guy they can get. Dia tena ao anaondry zareo ao tena misy an'le anankiray tena romotra amin'ny ady reny. You know, like that. Mitate daholo ny rarakivy brotsaka daholo ny And rehetrarehetra. they take him on a boat. Dia asainy zareo voaka avy ao anaty sambo iny anankiray tena And before the battle, dia alohan'ny ady they put vodka down him. dia asiny apisotrony toka apisotrony vodka na toka le olona. Lololololo. Okay, good. Tena mamy. Good interpreter. So now he's getting, you know. So they stop. Dia zao am'izay izy tena efa mamy be. They give him a sword. Wow. And the shield. Raisiny am'izay ny sabany raisiny am'izay ny bouclierny Go! So lasa. he jumps out. You know. Dia mitsambikina avy ao anaty sambo am'izay izy tonga dia manao feo be. So everybody jumps out. Dia mitsambikina daholo koa ny viking And they follow. zay le hikanady. Give her a hand. Come on, come on. So the enemy, Dia ny fahavalo they'll be waiting. And the next moment, dia tampotampoka there's some crazy guys and they are coming. Why tena misy piady adala They turn around. sady tonga ry zareo. Tonga ry zareo dia lasa wow. Now, my friends, Ry namako when we do the holy shout, rehefa manao an'le hika masina we tsika become, that guy's name is a berserker. dia tokony ho tahaka an'le anankiray tena le hoe romotry ny ady mihitsy ny hika ataontsika. When we are full of the Holy Ghost, Rehefa feno ny faray masina isika the Bible says, you are not drunk as we suppose, but we are filled of the Holy Ghost. zao ny tenen'ny baiboly manao hoe aoka tsy ho mamy divay ianareo fa aoka ho mamy ny fanahy.
So now, dia zao I want you all to stand up. angatantsika rehetra hitsangana I'm going to say 1, dia anisahako 2, 3. ray roa telo izy ako rehefa And when I say 3, dia rehefa miteny hoe telo you shout from your toes all the way up through the roof. manaovy ianao ahika miainga avy any amin'ny lohatongotrao mihitsy miakatra aty ary tena faran'izay mafy avy amin'ny ao anatin'ny ainao mihitsy. Are you ready? Vonina ve nareo? Are you ready? Vonina ve Ask nareo? your neighbor if he's, are you ready? Antanio le olona akaikinao. Are you vonina ready? ve ianao? Ask. Antanio izy, Are antanio. you ready? Come on. Vonina ve ianao e? Okay, 1, Eny ary. Raya, 2, roa, 3, 1. Okay, eny ary. now take your Bible, Raiso ny baibolinao. put in your hand, that's your sword. Dia ataovy eo amin'ny tananao baibolinao ty Sama- manko ny sabatrao. Okay, Eny ary. now that was a practice round. Zao zao dia fanaovana pratika fanaovantsika And now we are attacking the devil. dia zao tsika manafika ny devoly. Are you ready? Vonina ve ianao? Vonina ve? Are you ready? Vonina. Wake up, wake up, wake up, wake up, come on. Faza. Okay, 1, Ray, 2, roa, 3, telo. 1. Thank you, Lord. Sasa Now, tompo. feel the Spirit. Dia ianoy ilay mikorina. Something happened in the Spirit. Can you feel Misy it? zavatra mitranga ao amin'ny fanahy. Tsapanao ve ny fanahy mikorina ao aminao? That's the spirit of attack. Zay lay fanahy ny fanafiana. That's not a spirit of defense. Ary tsy fanahin'ny fiarovateny zany. This afternoon, Amin'ny titolakandro we ty are attacking. dia manafika isika. David says, Zao ny tenen'ny with David. my God, Fa ny Andriamanitra, I run into a troop. noho ny amin'ny Andriamanitra dia mavita maharesy. I jump over a wall. Tafika ray manontolo ary One, avita mitsambikina two, amin'ny manta. three. Ray roa telo. Whoa, whoa, whoa. Ow, ow, ow. Sit down. Afaka mipetraka tsika tompoko. I heard the devil go, ow, ow, ow. Eniko ny devoly manao hoe sady mandeha manao hoe Bye, bye, Au, bye, au, bye. au. Lasa Thank lasa you. lasa. Friends, Ry namana, I went through terrible suffering. nandalo tena The fahamaintainana devil wanted to mafy. put me down. Tiany devoly tena hoe pepona. You're too old. Tena ianao ny antitra You're loatsy. sick. Marary ianao. It's time. Fotoana zao. Time just to take it cool. Tokony mba atao Just maivamaivana. rest. Mba ena Just zavatra tao izy. No! Tsia! No! I will not. Tsy hijanona. I will preach the gospel of Fa Jesus hitory ny Christ. filazantsara ny I will take possession. I will heal the sick. I will drive out the devils. Ary hoako ny devoly. The devil is attacking you. Ny devoly rehefa manafika anao. Maybe there's no money. Ngamba mety tsisy vola. Maybe the children are not behaving. Ngamba mety tsy mitondra tena tsara ny ankizy. Maybe this, maybe Ngamba that. mety izao na izao na izao. And the devil want to put you down Dia tiany devoly pepony ianao. every day a little bit. Sanandro ianao ataony But you said, pepony. no! Manao hoe tia! No! Tia! No! Tia! No! Tia! I will rise up Fa hitsangana and give glory to my King. ary anome voninahitra ny mpanjaka koa. Alleluia. If I only gave this word to you, I'm happy because this can change your life. Raha zay fotsiny no zaraiko aminao dia efa faly ako satria fantako fa afaka hanova ny toetsainao, ny fiainanao zany.
Learn to shout the holy shout. mianatra hika masina. Are we learning something? Misy zavatra mba ianaranao ve amin'izany? Misy zavatra mba ianaranao ve amin'izany? Let me explain. The power of life and death is in your tongue. Hitanao ny eo am-bavanao ny herin'ny fiainana sy ny fahafatesana. Whatever you see Ninona zavatra hitanao is spoken by mouth dia no tenenin'ny vava iray zay before it manifested. alohany tena hoe nitrangany. So God wants us Ka tian'Andriamanitra to tsika speak life, anonona zavatra And momba not ny fiainana fa tsy anonona zavatra momba ny but fahafatesana. sometimes Fa indraindray circumstances, noho ny toe-java-misy, pain, noho ny fanaintainana, lack, noho ny tsy fisiana, suffering noho ny fahoriana, start to shout so loud dia tena hoe reny zavatra reny tena teny mafy be, you can't hear nothing. dia tsy mahazo ninina ianao. And then you have to shout. Dia amin'izay ianao mila mihika. You have to shout louder than your doubt. Mila ianao mihika mafy kokoa noho n'le fisalasalanao. You have to shout louder than the devil. Mila ianao manao hika mafy kokoa noho ny devoly. Because your ears need to be filled with power. Satria ny sofinao mila fenona hery. Because faith Satria ny finoana comes by the word of God. dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. So I've learned, Ka mianatra if I shout hoe raha zaho manao hika, and I shout a Bible verse, raha ohatra zao manao hika ka teniny avy ao amin'ny baiboly nataoko hika, say I'm broke, andao atao hoe tsy manam-bola, no money. tsisy vola. What can I do? Inona ny azoko atao? I cannot beg. Zaho tsy afaka mangataka, I cannot steal. zaho tsy afaka mangalatra. What can I do? Inona ny azoko atao? I go outside, Lasa mandeha mivoaka, close the door, akatonoko ny varavarana, stand there. jio reo And my God shall supply in all my needs according to his riches in Christ Jesus. Ary ny Andriamanitra atateraka zay rehetra tokony ho ahy araka ny haren'ny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy. For us who are praying for sick people, Ho antsika izay mivavaka ho an'ny olona marary, we don't think that God is deaf that we have to shout to him. We don't think so. tsika tsy mieritreritra akory hoe marenin'Andriamanitra ka hoe mila mikikiky tsika. But sometimes Fa indraindray we have to put our hand on somebody dia mila tsika mametraka ny tanantsika eo amin'ny olona anankiray in the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. 1 Peter Petera voalohany 2:24. toko faharoa ny andiny By fahefaapolo. his stripes you are healed. Miakapoka taminy no nahazo tranananao. I speak louder Ataoko mafy kokoa ny teniko than the pain, the sickness, mba hahatonga ny fanaintainana ny aretina the doctor's report. reo tatitra avy amin'ny dokotera. I speak louder. Ataoko mafy kokoa noho izany Because rehetra at that izany. moment I want that person only to hear one thing. Satria zavatra tokana ny tiako hoeniny olona anankiray iny. I want that person to hear what God says about him. Satria tiako le olona tsy andre afa-tsy izay zavatra tenenin'Andriamanitra mikasika azy. Are you learning something? Misy zavatra mba ianaranao ve amin'izany? Holy shout. Hika masina, Holy shout. hika masina. The second lesson, I'm going over to the be still. Ny lesona faharoa. That was shouting. Hika koa le izy. There's another very powerful tool hanging in the workshop of the Lord. Zavatra fitaovana izy io izay miantona ao amin'ny atelier-ny tompo. So who of you like shouting? Izy amintsika mitia mihikika, But you can't use it all the time. kanefa ny tsy afaka hoe mihika foana Like ianao. all tools, that tool goes with a job. Fa raha alainao ilay fitaovana dia misy asa mifanaraka amin'iny fitaovam-piasana iny. Now in the workshop of God, there's another tool. Dia ao amin'ny atelier-n'Andriamanitra misy fitaovana ampiasaina anankiray. It's called be still and know that I'm God. Dia ny anaran'ilay izy hoe aoka angina ary fantaro fa izaho no Jehovah na hoe izaho no Now Andriamanitra. we Pentecostals, we don't like that one. Ary isika Pentekotista
tsy dia tiatsika ty izy anankiray Because ity. we believe the more noise you make, the more God listens. Satria isika mino hoe arakaraky ny avo ny feo ataontsika no ienon'Andriamanitra atsika. Is it true? Marina zany e. So we go, you know, like some of these guys, the AK-47. Hitanao, ny atsika le mitabataba foana, ny sasany ary ohatran'ireny AK-27 reny le basy reny, ta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 . Then you get a cricket. Dia misy indray reo ohatran'ny valala. Then you get a mosquito. Dia misy indray ohatran'ireny moko reny. Zoom. I mean, you get all of these guys. Eny misy an'izany. I love them all. I like the AK. I like them Tiako all. daholo ny modely AK, tiako daholo ny le modely valala. And I'm a Pentecostal. I like noise too. Ny moka, fa za mo pentekotista, dia tiako ihany koa ny feo sy ny tabataba. The Bible says, make a joyful noise. So ny tenenin'ny Baiboly manao hoe manaova feo fifaliana. But some people are not joyful. They are just noisy. Fa ny olona sasany tsy feno fifaliana fa be tabataba fotsiny. Is it true? Marina ve zany? If that's you, Ohatra repent. ianao zany beba. Now, you know, the tool of silence, it says, be still Hitanao lay fitaovana izay antsoina hoe fahanginana, hoy izy manao hoe aoka angina and know that I'm God. ary fantaro fa izaho no Andriamanitra. For some of you, Ho an'ny sasany amintsika, the most important fast you can do is the fast of silence. ny lafiny anankiray tena hoe vitantsika ny manao azy dia le hoe mangina. No cell phone, Tsy misy no telefôna, computer, tsy misy no TV, ordia, tsy no misy family. télé, tsy miaraka amin'ny ankonana, Just you and God. ianao sy Andriamanitra irery ihany. Why is it so? Now all of you become quiet. Oh, that's a new thing. Nareo rehetra izany lasa ohatra mangina be You know, who of you have a sister or a mother or a wife who's talking a lot? Izy aminareo manana reny na manana rahavavy na manana vady zay tena be resaka be. Only two. Okay, one, Fotsiny ray 2, 3. roa telo. Now all of us know somebody who's talking too much. Tsika rehetra samy mahafantatra olona zay tena be resaka. You visit them. Lasa ianao mamangy azy, You sit. petraka ianao. The only thing you can say is yes or no. Ny zavatra azonao tenenina fotsiny sisa dia hoe You want tea? mila dite ve ianao? Yes. Ah, The end of the conversation. zay fefaran'ny resaka. Now she goes. Lasa amin'izay izy. It's like, you know. Na. And she doesn't even ask me what I think, Ary tsy angatahany akory zay hevitra how my family is doing. hoe manahoana ny ankonako. Nothing. Tsy manontany. Nya. So those guys, Dia ny olona ohatr'ireny when they come to prayer meeting, rehefa tonga izy manatrika fivoriam-bavaka they do the same thing. dia mbola zay ihany They never stop tsy mijanona mihitsy izy and become still ka hoe mba hoe and mangina hear what God is saying. ka mba miaino zay lazain'Andriamanitra. Oh, I prayed for 5 hours today. Za androany vavaka adiny 5. That's a long time. Lava be zany adiny 5 zany What did God say? dia inona ka ny tenenin'Andriamanitra? You mean Ny tianao lazaina ve hoe you were in dialogue with God ianao ny fampiresaka tamin'Andriamanitra nanao dialogy and He said nothing? dia tsy niteny ninona ve Andriamanitra? No. You never close your trap. Tsy mba nakombonao ity. There was no time for God to speak. Ka tsy nanana fotoana mihitsy Andriamanitra mba nitenenana. Now it becomes very quiet in this Catholic church. Ohatrany lasa nangina be ty fiangonana katolika ty zany Oh, I prayed right through the night. na hoe zako nanao alim-bavaka mivavaka nandritry ny alina. Same thing. Ohatran'izany koa What did God say? inona ka ny tenenin'Andriamanitra? Don't know. Because
talk the whole night. Satria za ihany no niresaka nandritry ny no niteny nandritry ny alina. My brother, Pastor, what is your name? Pasteur isa moa ny anaranao? Sanet. Sanet. Sandratra. Sandrata. Oh, that's a good name. Anarana tsara. So you receive a call from the president Nandray antso ianao avy an'ny président to Monday morning. hoe latsinainy maraina He wants you to be there for an interview. dia tiany ianao hoany mba anao interview No, 10 o'clock. amin'ny folo. First question. Fanontaniana voalohany. How late will you be at the government buildings? Dia amin'ny firy zany ianao ny tonga any amin'ilay lapam-panjakana 10 o'clock? amin'ny folo 9:30? amin'ny sivy sasany About 9:30. ngambany eo amin'ny Why? amin'ny sivy sasany eo fa nahoana Don't you trust your watch? ka ianao tsy matoky amin'ny famantaranandronao No. tsia Because of respect. noho ny fanajana. And then, Dia avy eo when you get there, rehefa tonga any ianao will you have on your jeans with the holes in them and your sandals and You your know? t-shirt with a coffee spot? ianao ve ny t-shirt anaovanao amin'izay misy tasina kafe, ny jean anao gokagoka, ny ny kiraro anaovanao kapakapa. No. Why? Fa maninona kay? Respect. Fanajana. So they take you in Dia ampidirina ianao. and they introduce you to the president. Dia presentena amin'ilay président. You find out how you address him. Dia ampianarina anao hoe ohatrany ao na fomba fiteninao aminazy. You greet him, Miarahaba azy ianao show your respect. mampiseho fanajana ianao Then he sits down. Dia ozy izy manao hoe mipetrary. You sit down. Dia mipetraka ianao. Oh, President, I'm so glad to be here. Hala. Tena faly be mihitsy. We've been praying for this long. You say nothing Tsy miteny ninina ianao. until he asks you a question Mandra-pahametra ny fanontaniana aminao. or asks you to present something. Na hoe asaina ianao milaza ny antondianao ny resaka ao. That whole context Izany zavatra rehetra mifamatotra amin'ilay fahatongavanao zany is controlled by him and palace protocol. dia voafehan'ny lay président sy ny protocole na hoe fomba fiaina ao anatin'ny lapan'ny président. He will allow you to speak, Dia avelany ianao but not hiteny. when you want to, Tsy hoe satria ianao te hiteny when he wants to. fa tiany ianao And when hiteny. he's finished, Dia rehefa vita ny zavatra atao, stand up, tsangana ianao, you stand up, tsangana ianao, and you walk around, dia mandeha ianao, and he says, thank you so much, dia miteny ianao misaotra betsaka tompoko, and you leave. dia mandeha miala ianao. They will tell you exactly what to do and what not to do. Ho tenen'ny olony mpikarakara ao anao hoe zao ny tokony ataonao dia zao ny tsy tokony ataonao. Don't spit on the carpet. Aza mandroro eo amin'ny tapi. Aza mandroro eo amin'ny tapi amin'ny président. Please, Nao ve? please. Engaviana re aza mandroro eo amin'ny No tapi président. spitting on the carpet. Tandremy ianao sao mandroro eo amin'ny tapi I'll try my best. Eny ezaka mafy We call it protocol. Ny antsointsika an'izany dia hoe protocole na hoe fombafomba fanao rehefa. For every palace, there's a protocol. Ary isaky ny lapa anankiray dia misy protocole na hoe fombafomba atao rehetra rehefa miditra ao ianao. In heaven, Any an-danitra there's a protocol. dia misy koa protocole. Now, Esther, Estera some people think that she spent 6 months bathing in a goat's milk. ny olona sasany mieritreritra hoe Estera dia nandany enim-bolana nandro tamin'ny rononosy. And they did their nails. Dia And avy eo nanao manicure. maybe a little bit. Ngamba nisy an'izany ihany fa kely. They spent 6 months Fa nolanindry zareo tamin'ny to enim-bolana teach her mba hampianarana azy how to get favor from the king. hoe ahoana ny atao mba ahitana fitia amin'ny mpanjaka. You never show your back to the king. Na oviana ataonao fady mihitsy zany hoe manome lamosina amin'ny mpanjaka zany. When you come in, you bow down Dia rehefa miditra amin'ny mpanjaka dia miondrika ianao until they tell you to stand up. mandra-piteniny hoe tsangana. Look down
miondrika ianao. Don't stare at the king. Mijery ambany ianao fa tsy hoe mivandravandra an'le mpanjaka ianao. Say nothing Tsy miteny nininona. until he takes the scepter and put on your shoulder. Mandra-panatsotrany ny te-mpanjakany eo amin'ny sorokao. One little mistake. Fa raha vao misy diso kely. So that's why you train 6 months. You don't want to make a little mistake. Dia zay ny nanofanana azy nandritra ny enim-bolana mba tsy anaovany fahadisoana. But until Fa mandrapa he puts the scepter on your shoulder, mandra-pametrany an'ilay te-mpanjakany eo amin'ny sorokao. you're still. Dia fitsaka tsara ianao. You see, there are different levels of prayer. Hitanao misy karazany misy havina vavaka. It's like the tabernacle. Ohatran'ireny taberna kely reny. In the outer court Tao amin'ilay kianja ivelany is the court of the flesh. dia ao amin'ny kianja ivelany ny resaka momba ny ara-nofo. There it doesn't matter so much. Dia tsy dia tena hoe mampaninona loatra ny But then you go through the curtains fa rehefa miditra ianao eo amin'ilay ohatrany in the holy, ao amin'ny toerana masina. which is the dimension of the soul. Dia tsy inona kory fa ilay mitory mikasika ny aina. Things are different there. Dia toerana hafa io. Can't just go in there. Dia tsy afaka hoe midikidi-poanao ianao. Then when you're through that, Dia avy eo ianao miditra ao. you go in the holy of holies. Miditra ianao dia miditra ao amin'ilay toerana masina indrindra. That's where people die. Dia ao amin'ny toerana masina indrindra io misy olona maty. If you're not right with God, you die. Raha ohatra ianao ka tsy mahitsy araka an'Andriamanitra ny fiainanao dia maty eo If ianao. you're not prepared, Raha ohatra ianao tsy niomana because satria he's the King of kings and Izy, Lord of lords. no lay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo. Now, Dia zao I explained this to you before. efa nazavaiko anareo izy io taloha. Now say this is the city of Jerusalem. Dia andao ataontsika hoe ty zany tanànan'i Jerosalema. The temple is inside. Dia ny tempoly ao anatiny ao. Now this is the new Jerusalem. Dia zao zany le hoe Jerosalema vaovao. So I go to the gate, I want to go in. Dia za te hiditra any tsinona dia lasa makeo mbavara. I'm outside, Dia avy aty aho I want to ivelany come in. fa za koa te hiditra ao. So I go to the gate, Dia lasa makeo am-bavady. it's closed. Mito ny vavady. Angel says, Toy izy ny anjely. yes, what do you want? Inona ny tadiavinao? I want to come in. Za te hiditra. I want to come into the presence of Jesus. Za te hiditra ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy. I want to be in the city of God. Te ho ao amin'ny tanànan'Andriamanitra. Yes. What is the password? Dia inona mot de passe? Password. Mot de I passe? think of ATM. No, that's not that one. Maybe the one of my computer. Ambany le anankiray amin'ny ordiako. That one will not work. Tsy mandeha zany. Maybe I'll call Pastor Joe. Pastor Joe. Kasoloha atsoko pastor Jao ve? Pastor Joe. Pastor Jao What is the password? inona kay ny mot de passe? Where are you? Aiza ianao? No, I'm here Ka eto at the gates of God. eto amin'ny vavadin'Andriamanitra. Ay, Brother Schonken. Rahalahy Schonken. Psalm 100. Salamo We fasady. enter his gates with thanksgiving. Eo amin'ny vavadiny sika amin'ny fisaorana. Oh, thank you, Pastor Joe. Saotra pastor Jao. Password. Mot de passe. Thanksgiving. Fisaorana. The gates open. Hey, I go in. Suka vavady. I go in. There's Pastor Rudolph. Yeah. Hallelujah. Halleluja. This Pastor Vivian. Ay, io koa pastor Viviane. She's doing the Jerusalem tango. Manao an'ilay tango ao Jerosalema. Whoa. Hey. Hey. And we dance and we Dia rejoice. dia mifaly tsika. And the nice food. Dia misy sakafo tsara. Because I got Pastor Vivian to come and help in the kitchen. Satria tiandry zareo pastor Viviane mba hanampy ao an-dakozia. It's nice. Tsara. So that night, Dia amin'io alina io.
I'm so tired. tena reraka But before the sun, the sun is always there. fa any moa tsy misy hoe masoandro fa ny mazava foana any I said, where's Jesus? zako hoe fa aiza ary jesosy I came to see Jesus. za nge ny atongavako I ahita love the dancing. zako tiako aloha le hoe I love the worship team. tiako le ekipa ampidera Where's Jesus? fa aiza ary jesosy He's in the inner court. ao amin'ny kianja ao In the Holy of Holies. ao amin'ny toerana masina Where is that? ai zany There. ary I'm going to speak, but I whisper. tena teo bitsibitsika mihitsy andro azy hoe bitsibitsika Over there. ary ananinario But not anybody can go in fa there. tsy ny olona rehetra ny makany Why? fa maninona kay You go, you see. mandeha ianao dia mahita I walk. mandeha Here I come. The And two it says, river. the inner court. dia misy miteny eo manao hoe ato Two anatin'ny- big angels came out. Yeah? Dia You have a misy problem? anjely be eo miteny manao hoe inona nanan'olona nga ianao Yes, sir. eny tompoko I really want to go in there with Jesus. dia hiditra ariako miaraka amin'i jesosy Password. mot de passe Pastor Joe, pasteur jao a where are you now? aizaka ianao zao Now I'm here at the courts. za zao a ato amin'ny At the courts. The inner court. ato amin'ny kianja anatiny a It comes of age. If you preach in the middle of it, did the previous one work? pasteur jao thank you, Pastor Joe. It worked. nandeha ve le mot de passe le tamin'ny voalohany ie tsoatranao Now pasteur try it Jao, fa tena again. mety le izy I enter his gates miditra eo amin'ny with vavahadiny aho thanksgiving. amin'ny fisaorana I enter his courts with fa miditra ao akianjany a amin'ny praise. fiderana Angels, ry anjely watch me now. jereo tsara nge za e Hallelujah. Praising Hallelujah. Jesus. Dia raha ny Hallelujah. Jesosy. I love you, Hallelujah. God. Tiako ianao, And I enter into the presence of God. dia miditra eo amin'ny And fanatrian'andriamanitra the beauty, the hatsarana glory. voninahitra re zao I just stand there. tena talanjony eo a I said, like the prophet says, dia tena araka le nitenen'ny I'm a mpaminany man of unclean lips. zako te lehilahy olona maloto molitra How can I say something? ahoana ka ny afahako hiteny zavatra eto Then the angel go and take a coal from the dia altar. lasa le anjely dia maka afo avy eo amin'ny alitara Purify my mouth. izy ny manadio ny molitra Then I look up. dia miandrandra There's Jesus. io eny jesosy Hallelujah. halleloia Just want to worship. te iankohaka eo anatriany a Praise him. te hidery This, how are you doing? ka misy izy manao hoe manao hoana ianao I've been waiting for you. za nge ozy izy efa niandry ianao e And then he takes the scepter dia avy eo a raisiny te-mpanjakany and put on my shoulder. ary dia ataony eo amin'ny soroko I said, Lord, thank you that I can speak. zako hoe misaotra tompo fa afaka My mitena lips will praise you. ny molitra My lips will hideranao give glory. ny molitra My anome lips will... voninahitra Now listen, eno ene I tell you this story resako anao zany tantara zany to explain to you anazavana aminao a in the higher dimensions of God. resaka momba ny hoe dimension a ambony a ao amin'andriamanitra There are certain things satria misy zavatra atao you have to learn them. dia mila ianaranao zany You have to learn ianarantsika to be zany silent. mila mianatra Everything. kombony daholo ny zavatra Say, rehetra God, tenenao hoe andriamanitra I'm before you. eto anatrianao ako miankohaka You speak. miteneny ianao I'm your servant. za mpanomponao I listen. miaino aho Whatever you say. ninona zavatra teneninao Heneni. ineny Here I am. inty aho Send me. irao a I will go.
dia andeha. You see, my friends, Hitanao ry namako a, there's a wind blowing this afternoon, amin'ny tolakandro ty a, mitsoka ny rivotra. and the wind has a sound. Ary ilay rivotra manana feo. And if you listen, Dia raha miaino ianao, in the sound you'll have weird words. dia ao amin'ilay feo a, misy teny. And Jesus says, Izay tenenan Jesosy, come into my inner court. midira tia kianja anatiny. Come in my inner court. Midira tia anatiny. I want to bless you. Te hitahy anao a, I want to bless you. I want to love you. tiako tahiny ianao, I want to tiako lift tiavy your ianao, head. tiako atraka ny I want to lohanao, provide for you. te hamatsy anao I a, want to protect you. te hiaro anao a, I want to change your life. te hanova ny fiainanao a. And yes, Ie, it's wonderful to be in the outer court. eny tokoa, tena mahafinaritra zany hoe any akanjo ivelany zany. But the real good stuff Fa ny tena zavatra tsara indrindra is at the feet of Jesus. dia ao atongotry Jesosy. Is it true, my pastor? Marina ve zandry pasteurako? Is it true, my pastor? Marina ve zandry Is pasteurako? it true, my pastors? Marina ve zandry pasteurako? That is where Dia eo a the best is. no zavatra tsara indrindra no hitanao. Now, Dia zao, 1, ray. Tsangantsika tompoko. 1, Ray, 2, roa. Esofoma. 3, Telo. 1. Now, Dia zao, 1, 2, 3, and then we're going to be quiet. anisa ray roa telo a dia angina tanteraky tsika. But before I do it, Alohan'ny anaovako an'izany a, for my mentors was Reinhard Bonke. ny mpanofana ara-panahy moa dia Benny Hinn. Renaldo. Great man of God. Izy dia tena lehilahy Loved him. mahery Rodney Howard Brown, loved him, loved him. tena tia azy mihitsy Rodney Brown. What do they have in common? Inona ny zavatra iaraisan'izy ireo? They understand the wind. Fantatra izy zareo ny alehan'ny rivotra. That's why they move in the anointing. Izay no mahatonga azy ireo a miasa tao anatin'ny hosotr'Andriamanitra. That's why God can use them. Izay no nahatonga an'Andriamanitra afaka Same Holy nampiasa azy. Spirit, same Ilay Bible. fanahy masina atao anatsika ihany, ilay baiboly ampiasaintsika ihany. But these great admirals Fa izao ireo amiralina goavan'ireo have learned dia nianatra to hear the wind. ny haino feon'ny Do rivotra. you learn the wind in a big meeting like this? Ary ao anatin'ny fivoriana lehibe tahaka izao Maybe. dia angambany a You learn it. mianatra zavatra kely ianao. You learn the wind Mila mianatra ny fitsokan'ny rivotra ianao at the feet of Jesus. eo an-tongotry Jesosy. Because Satria- that is where the wind comes from. Satria avy eo a no hiaingan'ilay rivotra mitsoka. You learn it. Mianaranao ilay izy. You know, Paul was in Philippi. Hitanao a Paul tany Filipi Here was this woman. dia misy vehivavy anankiray. Oh, he's a man of God. Lehilahy an'Andriamanitra ireo. He's wonderful. Izy tena tsy hisy oatra azy e. Nothing. Tsy niteny ninina izy. 3 days. Fa tonga ny andro manaraka. He said nothing. Tsy niteny ninina izy. Day number 3. Dia tonga amin'izay ny andro fahatelo. Turned around Tonga dia nitodika izy. and he drove that devil out of Dia him. roahany a ilay devoly tao My anatin'ilay friends, ramatoa. Ry namako, There is power in silence. misy herin'Andriamanitra ao anatintsika. You need to learn that power. Ary mila ianao mianatra momba an'izany hery izany. You admire your leader. Ianao a tena hoe irinao fantatra ny Ask him. mpitarika anao, He will tell anontaniana you. azy. His strength, Ulisani he gets aminao. when it's quiet, when he's at the feet of Jesus. Dia ao amin'ilay izy eo an-tongotry Jesosy ny andraisany hery dia asa vao ampianariny ianao izany. When God just downloads on him. Ary dia atosak'Andriamanitra eo aminy a izay rehetra avy I amin'Andriamanitra. want to do something. Dia misy zavatra tiako atao. I want you to say something. Tiako ianao a hiteny Say, zavatra. welcome, Holy Spirit. Teneno hoe tonga soa ianao fanahy masonao. I want you to say it and I want you to mean it. Tiako ianao a hiteny an'ilay izy a tena hoe avy amin'ny fonao mihitsy fa tsy hoe tenitenenina fotsiny. Isa roa telo. Tonga soa ianao fanahy masonao. Lift up your hands Dia atsangano ny tananao anankiroa and just
breathe in. dia oka tena ho foanao zany hery ny fanahy masina zany Just breathe. ho ampidirinao anatinao fanahy masina And taka now His Spirit is mifokarivotra busy now. ary minao His fa wind is blowing. miasa izy ankehitriny He's a touching mitsoka ny people. rivony a mikasika He's olona looking izy a for people who are open like mitady olona izay misokatra izy a He's looking, He's moving. mihetsika izy Come, Holy Spirit. avy fanahy masinao Say, come, Holy tenena Spirit. hoe avy fanahy manao Because God is going to speak now. satria hiteny Andriamanitra ankehitriny Breathe in, ampidira ao anatinao fanahy breathe masina out. oka hifoka ny rivotry ny fanahy masina tahaka mifoka rivotra ianao And Lord, tompo I pray this afternoon that you will baptize your people mivavaka amin'izao tolakandro izao mba hataonao batisa ny vahoakanao with your power. ny herinao And now, dia izao a the Lord is taking His scepter raisin'ny tompo a ny tehim-panjakany a and He puts it on your shoulder. ary dia apetrany a eo ambony sorokao zany Speak of Him. dia miresahany Talk of Him. miresaha aminy Pour your love on Him. atosa eo aminy Pour your fitiavanao worship on Him. atosa eo aminy First, pour fiampofanao your gratitude. aoka atosaka ao aminy Pour your praise. fisaoranao Just do it there where you are. dia aoka tena The hisaotra scepter azy ianao ary ahidera azy It's on your shoulder. satria efa mipetaka eo amin'ny sorokao a ny tehim-panjakany Hikarayakarapianta. Urushakayanta. Let God just speak. Just speak. Just tell Him. Tell Him. Tell Him. tenena amin'ny tenena hoe matsy an'Andriamanitra Come on, tell Him. tenenao aminy Come and tell him. tenena tompo Urayakarabiantu. Open your mouths kafo ny vavanao and start speaking. dia manomboa miteny Start worshiping. manomboa ianao miankohaka aminy Start loving. tiavo izy Shakayakayanta. We love you, God. Worship team, come. tianao zay Andriamanitra Come worship team. Come worship mandroso team. ty ny mpitondra Come worship fiderana team. Come worship team. angavina mba handroso ty We are now going to praise the Lord. Come, Daniel. Come. idera ny tompontsika Come. amin'izao fotoana izao Hallelujah. Hallelujah. Come worship Hallelujah. team. mandroso Come. ny Come. toditera All of you keep on praising God. tsika rehetra Keep kosa on loving itoy amin'ny God. fiderana an'Andriamanitra Hallelujah. Just come. Come, 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 come. Now we are going to talk of dia Jesus. zao tsika hiresaka amin'ny Jesosy Can you see Him? tanao izy Do you feel Him? tsapanao izy I want to sing that song. Jesus, we belong to you. Jesus, da 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 da. You're the reason alao why I love you. Sing it ataontsika very lera well. hoe antananao iny Hallelujah. antananao no apetrako indray Okay, let's sing it. Hallelujah. Alleluia. Keep on loving God. Toy izao trano Keep on loving God. Toy izao trano fitiavanao Oh, hallelujah. Alleluia. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Misaotra tompo. Yes, Jesus. Eny Jesosy eo. Lift up your hands. Atsangano ambony ny tananao anaty. Say it to Jesus. Tenena amin'ny Jesosy zany. Oh, yes. Eny tompo. Oh, my Lord. Oh, yeah. Come on, let's sing it. Oh,
Rabayera. Yeah. Love him, love him, love him, love him. Oh. Yes, 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 yes. Love him. Oh. Yes, Lord. Yes, Lord. We love you, Jesus. Let's sing it together. This afternoon, the Spirit of God is moving. There are people today say, Brother Schonken, I don't want to stay on the outer court anymore. I want to come in. I want to come in. I want to go all the way. I want to be with Jesus. Look at me. That you show me your hand. My hand is up. Both my hands are up. No more outer court. No more holies. I want to be with Jesus. Because I got news for you. The curtain is torn. We can move in freely. Oh, hallelujah. Oh, oh, Rabayara. Ya Rabara yeta karabara biyata. Ya Rabara rabosa. Oh, Rabaya. Yes, yes. Peace out.
Lord showed me something. misy zavatra asehon'ny tompo ahy He showed me we have to remove all these things here. andao esorintsika rehetra zavatra rehetra Everything. zavatra rehetra Tonight, amin'izao alina izao this is the inner court. dia ity no toerana ao anatiny indrindra If you want raha ohatra ianao a touch from God's ka set, mitady nikasika avy amin'andriamanitra if you want to feel His embrace, raha ohatra tianao ho tsapany famihinany if you want to wash His feet with raha your, ohatra ianao with ka your tia mahafany tongony amin'ny ranomasonao be careful. dia mitandrema You can't just come in. tsy hoe manatokatona fahatany ianao It's only for those fa ho an'ireo who are thankful, izay feno fisaorana who praise, izay midera and whose mouths are touched by the call of the altar. ary ny vavany dia voakasiky ny afin'andriamanitra The Lord, ny tompo a here's my mouth. tompo ity ny vavako Burn out aoka hodoranao izany all the evilness. oka hiala avokoa ny ratsy rehetra Forgive me. mamela But this afternoon, amin'ity tolakandro ity I want to go into your dia inner court. hiditra ao amin'ny Hallelujah. toerana indrindra Hallelujah. aleluia Be careful. tandrema Don't easily come. oka tsy hoe tonga dia tonga It's fahatany going fotsiny to ianao cost you everything you have. fa ny zavatra rehetra izay anananao no atotonao amin'izany But your life will never be the same fa tsy again. hitovy amin'ny taloha intsony anefa ny fiainanao rehefa avy eo Oh, dia toisantsika hatrany le hira esorina ny zavatra eto anoloana zafady tompoko oh yes, oh Lord. Oh, yes, yes. I feel the wind. I feel the wind. Oh, yeah. Come on. Hallelujah. Oh.
Yanao Meri Fuku Yanao Mela Tariwa Itanao In Yanao 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 Sisilay kwa kutana Yanao Miri Fuku Yanao Mila Tariwa Itanao Jesus Oh yeah Yanao we like you Yanao we need food Yanao we need Fuku Yanao Tariuza haya iwanao Tariuza haya itanao Yanao bila kutesos Yanao Yanao ireri nuila Yanao ireri fuku Yanao Tariwa itanao Avy nametraha tana dia afaka mamonjy toerantsika tsiraray avy. Alleluia Alleluia Voninahitra dia hoangarirya ilaiko loatra ianao Jesus ilaiko ameno ahy sy tarika sanandro Milanao mafiauto Mas ao ver ao Kaindwa wandwa wanaoindai Milanao mafiauto
rahatseho ianao feno rahatseho ianao feno rahatseho ianao ia tonga dia sady manohy ny fanatritsika mahazo petraka zay fa nahazo fametran-tanana tain'andriamanitra programatsika raha pitso maraina miverina eto amin'ity toeranyity tsika miaraka misaotra manome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fotoanany firaisana latabatra amin'ny tompo loha hevitra hoentin'ny mpanompon'andriamanitra eto raha pitso dia hoe ny zava-miafina mitonjo piombonana ao amin'ny tenin'andriamanitra raha pitso maraina amin'ny fito eto amin'ity toerana ity zay ny rendez-vous atsika miaraka amin'i Jesosy ny amin'ny herinandro dia araka ny fotoana efa mahazatra atsika ihany ny latsinainy talata ny alarobia dia ny fotoanany sekoly etsy amin'ny supérieur amin'ny fito maraina ny fotoana atsika etsy amin'ny supérieur latsinainy talata ny alarobia fotoanany sekoly latsinainy ny sekoly ho an'ny famana olana ny talata sekoly ny fanasitranana ny alarobia sekoly ny tokantrano ny fitahipana ny fanambiana toetra anasanatsika reo fotoana sarobidy miaraka amin'ny tompo reo akoatra zay somatsika verina eto amin'ity toerana ity miaraka manome voninahitra ny tompo amin'ny efatra ihany ny fotoanatsika eto amin'ity toerana ity dia ny sabotsy eto ihany koa tsika miaraka misaotra manome voninahitra an' Jesosy akoatra n'izay dia misy filazana foy ity ilazana ny ekipa ny hvkl radio rehetra fa ny fotoam-piombonana atao amin'ny alakamisy ho avy zao dia atao eny amin'ny bypass iarahana amin'ny mpanompon'andriamanitra manomboka amin'ny 7 maraina io ka hatramin'ny 12 dia antsona daholo zany ny ekipa rehetra amin'ny anarana 3 2 1 Alleluia. Ya. Dia ilazana zany ny ekipan'ny radio rehetra mba ho avy amin'ny fotoana amin'ny alakamisy amin'ny 7 maraina eny amin'ny bypass miaraka amin'ny mpanompon'andriamanitra dia fotoana anaovana départ vaovao indray miaraka amin'i Jesosy anasanantsika reo fotoana rehetra reo tain'andriamanitra hoetabavaka ny asa fanompona ny asa misaotra an'andriamanitra ny amin'ny matoa andriamanitra maniraka mpanompo dia misy zavatra ho ataony indray izay alleloia ary manoloana ny zavatra efa nomen'ny tompo atsika ny teneniny tamintsika dia manao confirmation Jesosy tahiny Jesosy tsika rehetra dia miaraka tsika miombina amin'ny tompo amin'izay programa indray hitondrany ary indrindra mivavaka tsika ho amin'ny fahatanteran'ireo programa n'asa rehetra eto anivon'ny asa fanompona amin'ity taona ity dia mba ahita ny tanan'andriamanitra miasa tsika ao ambadika izany rehetra izany alleloia tain'andriamanitra tsika rehetra dia azadiny ny fotoanatsika rehetra any anatin'ny live any amin'ny hvkl any dia samy manaraka ao anatin'izany tsika rehetra dia samy miombina ao anatin'izany tsika rehetra tain'andriamanitra tsika rehetra izany alleloia tahi Jesosy ary ya miandro ny fanatitra tsika dia hivavaka tsika rehefa aveo fa akoatran'izay dia hoy zaho teo hoe miaraka tsika amin'ny fitotranam-bavaka reo asa rehetra eto anivon'ny asa fanompona tsarovy manokana ohatra hoe tsika zao manana programa nangana ny centre hvkl dia zany mba iarahantsika miombina miaraka mivavaka tsika ao amin'ny fahatanterahany zany programa zany dia miaraka miombina tsika ao amin'ny fahatanterahany zany manasana tsanganare injiro ny taninao dia hivavaka tsika misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka ny amin'ny fitiavanao ndray ny amin'ny famindram-ponao ny amin'ny fahasarobidiny fotoana ahafahanay mifandray sy miombina aminao foana eto amin'ity toeranyity ary misaotranao na afaka mijoro izay mitondra fanatitra eto anatrehanao androany dia tsofina rano voatany fanatitra amin'ny anaran'i Jesosy ary voatady daholo ny mpamafy rehetra ho an'ny fanjakanao ary mifakasitrahanao eo amin'ny fiainany tsirairay avy ary mihoatra lavitra noho izany ny fanolora tenanay ary tena ny fanokananay ny tenanay ho anao
anome voninahitra anao amin'ny andronay rehetra makasitraka ray a amin'ny anaran'i Jesosy a amen. Tehaka mafitsika voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Nisy avavao anankiray kio mba ampitaina amin'ny semaine ambony raha sitrapony tombo dia mitsangana ny sampana tantara dia miomantsika izay manana izay talenty izay a dia mino fa misy eto mbola hoantsona rapitso mbola hoantsona amin'ny herin'ny androany hoantsona amin'ny sabotsy heriny dia hitanao ny tompo raisy nitsodro azy tonona anaran'i Jesosy hitanao anie Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao ananatra ny tavany aminao anie Jehovah ka nome anao fiadanana mandehana fa ho marina aminao ny tenin'ny tompo hoe taony jobilo anao ty taony ty ary indro izao mba anao mandrakariva mba rahatonga fataperana zao tontolo zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zareo fahasoavanareo fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Alleluia.